Amaranatsika ny vaovao avy eto toerana dia ho an'ny taranjan'olo tokana zany hoe eo amin'ny sehatra ny Aiady kickboxing no tiana resahana ao anatin'izany ikarakara katrokady maromaro eo amin'ny taranja kickboxing itsy amin'ny kanja mitafy Mahamasina ny club Super Eagles kickboxing miaraka amin'ny maître Francis Razafimatratra ny faraiky amin'ny telopolo ny volana martsa ho avy zao ity hetsika ity dia tafiditra ihany ao anatin'ny fankalazana ity mpanazatra ity ny fafolo taona ny lomanosany tao anatin'izany sehatry ny kickboxing izany. Katrokady manodidina ny 700 eo amin'ny taranja kickboxing natao tsy amin'ny kanja mitafy ny Mahamasina ny raiky amin'ny telopolo martsa ho avy zao fankalazany maître Francis Razafimatratra ny fafolo taona ny lomanosany tao anatin'ity taranja kickboxing ity. Iara iasa kaiky amin'ny fanatotosana ity hetsika ity moa ny club Super Eagles kickboxing Bemasoandro Itosa. Samy hiakatra ringa amin'ny fotoana io avokoa na ny klasy A na ny klasy B ary ny klasy C. Club 5 no nasaina ka namaly ny antso amin'ny hetsika fankalazana io. Ho an'ny maître Francis dia hitany faniaka-danja ny kickboxing malagasy tatoato. Fankalazana moa izy kickboxing dixième anniversaire dia ny zavatra hitsanga ao anatin'izay misy gala zany karakarain'ny club sy tataniko miaraka amin'ny président Vic dia niorganiser compétition zay amin'ny 31 mars 2018 dia zavatra hitsanga ao anatin'io misy katrokady maromaro misy hatrany amin'ny classe C, classe E, classe B, classe A dia ao anatin'ny combat ny classe A misy classe A combat classe A vedety zay manisany sangany katrokady amin'ny fankalazana. Maître Francis, efa tao anatin'ny ekipa pirenena ianao fahitanao ny hoe tontolon'ny kickboxing amin'izao fotoana izao sy ny hoe fivoarana. Fahitako ny tontolon'ny kickboxing sy ny fivoarany amin'izao ankehitriny izao iresahantsika izao hitako hoe mandroso tena mandroso ny kickboxing amin'izao raha mihoatra ny nanamafy kosa rabe nandrasana Mikael filohan'ny Super Eagles kickboxing fa hanome lanja manokana ny klasy C amin'io andro ny raiky amin'ny 10 martsa io. 2015 moa zany ny club no nitsangana dia nikatroko anatinao eo amin'ny 25 eo ary ny antony nanaovana ity fitohanana ity moa zany dia fanomezana sehatra ny classe C sy ny classe B ao anatin'ny kickboxing satria matetika ny compétition zay misy eto amintsika dia classe A foana no mahazo vahana classe A foana dia izay moa zany tena antony nahatonga anay nanao an'ity fifaninana an'ity ary koa hitondrana an'le côté technique ao anatin'le kickboxing zany satria mantsy misy izay sary zay hoe angovo le kickboxing kanefa technique io sportn'olona mihaja be io kickboxing io dia izay côté technique zay zany no entina voisina ao anatin'io tiana voaka ao anatin'ny compétition io. Ny sabotsy maraina teo tetsy amin'ny Bejo Cospn kickboxing Mahamasina moa no nampahafantaran'izy ireo ny fikarakarahany ity fifaninanana ity. Atonga nanome voninahitra ity fotoana ity ihany koa ny filohan'ny ligna Analamanga taranja kickboxing. Hoentsika mamarana tanteraka ny fandarana mahery amin'ity hariva ity dia atolotra anao ireo vaovao nisongadina tany ivelany tany eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena eo ny baolina kitra izay misongadina hatrany any Eropa amin'izao fotoana izao dia io fanadiadiana ny mahakasika ny vaovao any ampitan-dranomasina io ihany koa no ametrahako ny veloma mandram-piona amin'ny manaraka indray na izany na tsy izany dia tsy hay ny tsisy oatra ireo namana niarana natosan'ny fandarana teo Bosco Nakansary ireo din nandrindra ny sary sy feo tonga tany atokantranontsika tsirairay avy tany imenja kosa no napita izany sary sy feo izany manome fotoana anao amin'ny heriny an'io tahaka izao indray veloma tompoko.